avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Niverina indray ny filaharam-bary aty amin'ny taona 420 raha toka tany amin'ny taona 427 no nahitana izany farany teto Madagasikara. Samy hafa nefa ny filaharam-bary tamin'izany fotoana sy ny filaharam-bary amin'izao fitondrana volomboasary izao. Niseho tamin'ny endriny maro samy hafa ny tsy fahatombanana hita nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny alarobia lasa teo. Ary hita taratra ihany koa fa nitsakitsahana ny lalàna hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena safidy raha nanao tatitra mahakasika izany izy ireo tamin'ity androany ity. Nanamafy ny tsy faneken'ny antofana ny tanimbary izy ireo amina hektara maro androany, ireo ponina eny amin'ny faritra Laniera Ambotofasina, lalana Tsarasoatry Vato. Tany efa nojarina tao anatin'ny 50 taona ireo tanimbary mirefy 13 hektara ireo izy ireo, ka kasainy ny fanjakana ho totofana anamboarana ilay tetikasa Laky Arivo. Samy manana ny mampiavaka azy ny foko tsirairay avy eto Madagasikara raha ny fomba mampanao no resahana. Ankehitriny, miavitsy ny malagasy manantanteraka ireny fomba mampanao ireny rehefa tonga ny fotoana tokony anatanterahana izany. Any ivelany any Korea Atsimo, naonga ny solombavambahoaka androany ny filoha Koreanina tatsimo. Solombavambahoaka manodidina ny 400 no nandatsabato amin'ny fanonganana ity filoha Koreanina tatsimo ity, ka ny 520 no fantatra fa nitsipaka izany raha toka telo kosa no tsina ny hevitra. Ny andinindinireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga soa, atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitrak'olo amin'ity alina ity, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao, niverina indray ny filaharam-bary aty amin'ny taona 420 raha toka tany amin'ny taona 427 no nahitana izany farany teto Madagasikara. Samy hafa nefa ny filaharam-bary tamin'izany fotoana sy ny filaharam-bary amin'izao fitondrana volomboasary izao. Azahoary ny matoan-dahatsoratra. Niteraka resabe hatramin'izao ilay fanehoan-kevitry Andry Rajoelina mikasika ilay fizarana vary, ka nilazany fa raha omena vary ray kilao ny olona 5 dia afaka mihinana maraina atoandro hariva. Niverina tokoa mantsy ny filaharam-bary ankehitriny raha toka tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka, Repoblika faharoa no niainan'ny malagasy izany farany. Samy hafa nefa ny filaharam-bary tamin'izany fotoana sy ny filaharam-bary amin'izao fitondrana volomboasary izao. Ny hita aloha dia tena tompon-daka Andry Rajoelina satria naresy ny filoha Didier Ratsiraka tamin'ny taona 427. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka, vary 2 kilao isan'andro no namidy ho an'ny tokantrano ahitana olona 5. Izany hoe nisy isan'andro ka afaka nividy 2 kilao io isan'andro ny tokantrano iray. Ny Andry Rajoelina kosa dia ino no azavainy iny fa 1 kilao ny ho an'ny olona 5. Ny fizarana kosa indray maka isan-taona. Ary tsy ny malagasy rehetra fa izay manana tike sy karatra volomboasary ihany. Azo lazaina fa nanana tombony ireo mpisitraka tamin'ity taona ity satria nisy ny fifidianana solombavambahoaka ary nisy ny fifidianana ben'ny tanàna ka dia nahazo indreo metona ihany koa. Tsy ho resahana izay fanarana miafina, ny fanambazana ary koa ny fanambakana samihafa nahazoana tike sy ilay karatra volomboasary, fa ny hita taratra voalohany amin'ireny filaharam-be etsero ireny dia ny fasairanana. Sahirana, ary tena sahirana ny vahoaka malagasy, manoloana ny fitangan'ny vidim-piainana, ny tsy fisian'ny asa, ny tsy fahampiany vokatra, ny haitany sy ny maro hafa. Io fasairanana io no misy manararaotra ka mirona makany amin'ny fanjanahana ara-tsaina. Raha iteny ny fandrosoana eto Madagasikara sika, dia io fanjanahana ara-tsaina io ny tena nandroso be indrindra ary mety mitazona ny laharana voalohany. Rehefa voazanaka ny saina dia mety aminao avokoa izay zavatra misy sy mandeha rehetra. Rehefa voazanaka ara-tsaina dia mety aminy ny jiro tapaka, ny tsy misy rano, miaina anaty fantrana sy ny sisa.
mety amin'ny ihany koa ny fanavazana vola ny safidy izay ataony any anaty fifidianana. Ny fanjanahana ra-tsaina matetika dia miainga amin'ilay antsoina hoe culte de la personnalité. Atao avokoa ny fomba rehetra ahafana mampisongaty tena ka hitodian'ny maso sy ny fomba fijerin'ny olona amin'ny tenany. Tezaina ho mpankasitraka sy mpioby be fahatany ary koa mpanao eny mandrakariva ny olona sy ny mpanaradia. Isan'ny sehatra ahitana betsaka izany ny tontolo politika. Miainga avy any ambony ny ohatra amin'ny fanasongadiana tena avolenta io. Samy te hilaza fa akaiky ny fon'ny olona, akaiky ny fiarahamonina, akaiky mpamonjy ary koa tena mamim-bahoaka. Ny zana ny volena sy nampiroboroboany zany teto amintsika, ka dia izao ny vokany, mahanitra ny firenena, mahanitra ny vahoaka. Mahanitra satria arakaraky ny fizarana sy ny tolotolotra etsy sy eroa no voamaika mampahanitra ny malagasy. Tsy misy hafa amin'ilay hoe arakaraky ny mahabetsaky ny fiangonana sy mahamaro ny mpivavaka eto amintsika ihany koa no mampirongatra ny fahantrana sy ny herisetra isan-karazany. Maro ny tsy fahatombanana hita nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay notanterana ny alarobia lasa teo iny ary voahitsakitsaka ihany koa ny lalàna ho ny teo anivo ny firaisamonim-pirenena safidy. Izy ireo izay nanao tatitra mikasika izay tamin'ity androany ity teny Ambatonakanga. Henri Florian no mitantitra ny Tsiprian'izay. Nizotra ampilaminana amin'ny ankapobeny ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna ny alarobia lasa teo raha ny tatitry ny firaisamonim-pirenena androany teny Ambatonakanga. Voahaja ny fombafomba ara-pifidianana ary ampy ireo fitaovana. Na eo azy izany, maro ireo endrika tsy fanarahan-dalàna nisy eo sy hita. Dia tena maro tokoa ny tranga tsy fanarahan-dalàna hitanay. Raha ny SRMV zao ohatra, ny tsara ho fantatritsika dia voalazan-dalàna fa publika zany hoe azon'olona rehetrarehetra hatrehana sahala amin'ny eny amin'ny fanosam-bato, eny amin'ny biro-fandatsam-bato satria vokatra avy eny ihany no kirakiraina ao amin'ny SRMV fa maro ireo ekipanay no mahazo tsindritsindry amin'ireo tompona indraikitra ny anivon'ny SRMV. Voadidin'ny lalàna ny fanomezana tatitra ho anay fa dia maro ireo mpiasan'ny SRMV no mamaly hoe tsy afaka manome anareo izahay hoy ny avy any amin'ny fohy be. Hatreo no azonay atao dia siny mbola miady hatrany amin'ilay hoe fanatsarana ny lalam-pifidianana na dia aorianan'ny fifidianana dia iny mbola toizanay zany miady mahakasika an'izay hoe mba hanatsarana an'io mba hisian'ilay fifidianana ekeny rehetra sy afan'olona rehetrarehetra mandray anjara. Ankoatra izay, maro ihany koa ny endrika kajikajy politika nataon'ny fanjakana mba hampandanina ny kandida amin'ny anaran'ny atokotokana nandritra iny fifidianana iny. Mazava ny fanendrena mpikambana eny anivon'ny Ratsamangaka ny Seny ka miteraka ahiahy momba ny fahaleovan-tena sy ny tsy fiandanina. Nisongadina manokana tamin'izany ny fanavaozana amin'ny ampahany anireo mpikambana eo amin'ny distrika na CED izay avy amin'ny atoko politika amin'ny fitondrana izay tsy nisy fanazavana ofisialy mazava. Fanampin'izany nanamafy ny fiahiahina ny fanoloana ireo sefim-pokotany miverimberina amin'ny ankatoko ny fifidianana ka niteraka ny mpiainana feno fifampiahihina momba ny fitongilanana eo amin'ny zotra-pifidianana satria no heverina ho fitaovana hanamafisana ny tambajotra politika eto an-toerana ireo fanoloana ireo. Niteraka savorivory ihany koa ny fanavaozana niavaka ny lisy-pifidianana izay nitodi-saina tamin'ny alalan'ny didim-pitsarana indrindra noho ny fifanoherana amin'ny fomba fampiarana azy sy ny fanamorana natolotry ny kandida ka nampiena ny fatokisana sy ny fangararany dinga-pifidianana. Hatramin'ny fiatombohan'ny fampilezan-kevitra, miisa 420 ireo fitarainana voaren'ny safidy tamin'ny laharana maitso. Niverimberina matetika ny fitarainana mahakasika ny fandraisan'ny mpiasa-panjakana amin'ny fampilezan-kevitra, ny fanentsenana vato mialoha tao anaty vata fandatsaham-bato sy ny maro hafa. Mitokona malona ny brony délégué ao amin'ny commune Ankililaoka distrika ny Toliara amin'izao fotoana ireo mponina any an-toerana malona ny fitondran'ny filohan'ny bureau de vote ny tsoka ireo vatom-pifidianana niaraka tamin'ny vata mangarahatra ny aliny androm-pifidianana lasa teo na dia tsy mbola vita aza ny firaketana ny soratra izany fanadihadiana hoentiny Bonhomme Élysée Toliara.
Nentiny filohan'ny mpikambana eo anivon'ny birao fandatsaham-bato ao an-tany lehibe nitsoaka antsokosoko ireo vato sy ny vata mangarahara tamin'ny birao fandatsaham-bato saly 1 ny aliny fifidianana na dia mbola tsy vita aza ny firaketana antsoratra araka ny toromarika nomeny délégué mpanjakana azy. Raha tehaka teto ankiloloka nefa ilay filohan'ny bureau de vote saingy navototra ka mahatonga ny vahoaka ny tokona raha ny fanazavana. Halky avao vato avy ankiloloka toy dia amin'ny efatra maray tratsy ireo président de vote senity zay fianakaviany candidat numéro 1 no nitondra azy dia Andriamatoa teninay ny vato sy tefitsy mandresy zay no nitondra ny vato nanatinay amin'izay le vato ao no vato takinay hovohana hojerenay ao anatiny takinay no nanao signature PV takinay le PV tsy homeny délégué mihitsy tsy ho misy izao olana zao raha tsy baiko baka amin'ny délégué zay napipetraka ny vato agny amin'ny président de vote ny senity. Maneho ny alahelony manoloana izao toe-javatra izao ny ponina. Raha ohatra ka délégué io nandany fepetra tamimaly fa hoe vato ty ekena vato nalany olo ankeriny olo nangalatsy zay haitsika fa hoe sary haitsika soa fa président de vote ao an-tanileo dia tsotra ny fahefa nataon'ny délégué dia nilamina ny zavatra nefa hatramindreo tsy mandamy décision ma délégué mpanjakana azy zay mahatonga ny fokon'olo misy savoroboro eto enaniky zao marary gnainy amin'ny safidiny. Manahy ny isian'ny kolikoly manoloana ny fanapahan-kevitra narosiny avy eo anivony Vaomery Maleotena misana ny fifidianana ny candidat Maleotena Raymond George ka mitaky ny famohana ampaibe maso sy fandorana ireo vatom-pifidianana ireo. Laka manao zao mitsika hoe handesy magnatoliara agny io raha io dia agny hatsy vahaolana zay tanao vahaolana mijotso atoy ary tsy hoela mangataky raha zany mba hosokafa amasony vahoaky reto fa vahoaky reto tsy mihinan-kany miamby any raha io eto miala ny vady aman-janany agny miala ny tokantranony tokony amelom-po nefa miaro an'izay safidiny zay tokony handray mesure immédiate ny fanjakana mahakasiky raha manahaka an'izao fa tsy avela savorovorogny vahoaky raha tokony ho izy laha vita tamimaly raha nisy eo 30 minutes après laha vonandray sosokevitsinay le olo eto dia fa voavaolana io. Akon'izay fifidianana no tanterana ny alarobia lasa teo izay hatrany vao hitsakitsaka ny demokrasia natao tsinitsinina ihany koa ny safidim-bahoaka ho ireo mpanao politika sy olom-boafidy naneho ny heviny mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Ankoatra izay mampia ihany ny fomba fiasa sy ny fahaleovantena ananany zeny fanadihadiana mikasika izay hoentiny Gaëtan Andriatsilavo. Mitoetrany amin'izao fotoana ny faneho-kevitra mikasika ilay fifidianana natreh ny vahoaka malagasy ny alarobia lasa teo. Vao hososy tanteraka ny demokrasia sy ny safidy-bahoaka nandritra iny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo iny raha ny fanadihadiana natao. Fanahinina no hitsahany zany ho fanomezana vahana ny candidat mpanjakana. Misy natao hoe institutionnalisation na fanomezana mihitsy vahana lay halatra sy lay osoka natao mba hanomezana vahana zany candidat mpanjakana zany. Zay no antony mampitsoro ny tenanay ankehitriny ny am'le hoe vao hitsakitsaka ny demokrasia vao hososy araka zany ihany koa ny safidim-bahoaka natao tsinitsinina. Ny zavatra mampanahy dia sanatria ve ho atao toy ny nataon'ny mpanjanaka ny fampisarazanana ny malagasy ka tamin'izany fotoana zany 770 nisy ny raha mandrika zany ve nitadiavin'ny sasany mino zay fa tsy zay ny aso nampandrosa an'ity Madagasikara ty ary mampitandrana ihany koa io régime raitsy kombakomba ka mandray anjara mandray andraikitra ao anatiny zany fa nodikidinana ny safidim-bahoaka zany fa so ianareo no tratra farany eo. Mahavariana ihany koa ny fomba fiasan'ny seni izay 2 andro taoriny ny fifidianana vao namoaka voka-pifidianana. Ankoatr'izay mampanontany tena ihany koa ny fahaleovantena ananan'ny seni raha tsy ilaza zava-teny zavanitranga teny amin'ny boribory tany fahadimy nandritra iny andro mpifidianana iny. Raha ohatra ka hoe tara hono ny vao nisokatra ny biro-pifidianana nisy ny tamin'ny fitora maraina tetỳ Analamaitsy ty dia nilaza ny président Pokotany io sy ny président bureau de vote nanao hoe aleo zany aembotra atsasakadiny na adiny ray hono ny fikatona ny bureau de vote dia nanontany ny hevitra ny seni zay dozy izy hoe tsisy an'izany fa rehefa midimy dia midimy. Zao ny valiten'ny filoha Pokotany Analamaitsy ty sy ny atao bureau de vote hoe tsy misy mirarahany zany seni zany. Dia retinareo amin'izany hoe atraiza le fahefany seni mahaleo tena marina ve le seni
tena ny senivy ny tena mandrindra sy mikarakarana zany fifidianana zany samy misy olo-kafa any ambadika any manome baiko sy tena toteny amin'ny fikarakarana ny fifidianana ohatra ray ao anatin'ny maro zany fa raha ny zavatra hita aloha hatreto dia maro nosoka maro ny zavatra tsy ara-dalàna maro ny fanapara-pahefana tsy ny seni izay tokony hikarakarana tena toteny sy maso mandidy tao anatin'izany fa mitanila any amin'ireo tompo ny fahefana mpanatanteraka izany fahefana zany raha ny fanazavana ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana izy ireo manoloana ireo osoka sy tsy fanarahan-dalàna tsikaritra nandritra iny fifidianana natreantsika farany teo iny lafombavao hafa kosa indray nanamafy ny tsy fanekeny ny anotofana ny tambarin'izy ireo amina hektara maro androany ireo mponina iny amin'ny faritra laniera Modifasina mandalo ny lalana tsara sotra ivato iny tany efa nohajarianay tao anatin'ny 10 taona hoy izy ireo io tambary mirefy 700 hektara io izay kasain'ny fanjakana ho totofana namboarana ilay tetikasa Alaikarivo fanadiadina tsy misakana ny fanatanterana ilay tetikasa Alaikarivo izay kasain'ny fanjakana tao eny amin'ny lalany tsara sotra ivato izahay saingy kosa tsy manaiky ny fanotofana ny taninay io ireo mponina Laniera Modifasina izay voakasiky ny fanotofana ataony ny fanjakana ara-dalàna hoy izy ireo nipetrahana ity antony tsy anekeny izy ireo izay fanotofana ataony ny fanjakana ny tanin'izy ireo izay hita hoe tena tratrantsindrazogena zany vahoaka ity mpamboly ety Laniera amin'ny fanotofany ity marina fa ny bureau ny Laniera mamokatra secteur 12 dia tsy mandany tetikasa amin'ny filoham-pirenena satria fampandrosoana zany fa saingy ny olana dia eo amin'le tsy tafiditra lasa voatototra ka teo mamparailan'ireo vahoaka ireo mahatonga azy mivory androany zao ahafahanay maneho hevitra amin'ny alahelo-ndreo tatsara eo zany satria le vary mbola tsy vokatra nefany le projet nandeha ary roton'ny olona amin'le projet le fanotofana marina fa misy projet efa nekeniny ao zany tao mpitatana teo aloha tamin'ny 2016 hoe ny 20 metres l'axe de chaque côté dia tsy azo kitihana tsy azo anorenana fa mbola misy ilany fanjakana an'io arinany dia nanaja an'izay zay tompoko fa eo amin'ny akoatran'izay voalaza amin'ny fanjakana zay no misy manana roatra ka noho zany dia tsy ekena iny amin'izany tsy ivina tany efa nohajariana ireo mponina tao anatin'ny 10 taona nazony izy ireo dekreta amin'izany fotoana io tany kasain'ny fanjakana amin'izao fotoana ho totofan'io raha ny fitarainana trany eto zao apetraka amin'ny fanontaniana iza moa zany tena tokony hisitraka ny tany kokoa nanajary misy dekret ve samy manana titre tsy nanajary raha amin'izao fotoantsika le titre io zany efa mandeha 10 hectare eo fa raha mijery miborina ianao aiza ary za miborina zany eto amin'ity toerana ty tsy mahita an'izany ianao ary zay zao raha maka certificat juridique any amin'ny domaine raha izay tsy fantatra aloha izy olo-kafa maka fa raha izay maka dia aleta malagasy mbola soratra mivoaka ao ka eto zany teny efa niorom-pinenana teto ny fonay tontolo iainanay io ka raha io no hoe ampandrosony firenena makatsy ny makaroa dia izay ho vonoana dia tsy rariny mikosa raha misy olona vonoana misy olona isitraka tombontsoa be fa raha ohatra mety amin'ndrareo tsy maninona nge zany zange fanaon'ny olona any endy atsony ny tantsamanana tany hoe anao construction eto zay actionnaire amin'ny taninay nareo dia mba mety isitraka tombontsoa zay na omeny koa zay hoe omenay vokatra isa-taona ary nareo fa tsy maninona zangy io mety aminay dia zay mahazo tombontsoa satria zay tsy mamboly mahazo vokatra fa ty io vokatra io sisa nomena nareo dia miala nareo fa nareo tsy manana titre tsy manana karatany ataoka angamba fa diso zany araka reto lalàna zay mipetraka eto amintsika reto misy tokoa ny hoe fizakantany tany mirefy 700 hektara izay ivelomany ireo mponina manodidina ny valoalina io kasain'ny fanjakana sy ireo vahiny ary ireo malagasy milaza fa akaiky ny fitondrana ho alainankiriny ka ho totofana namboarana ilay tetikasa autoroute sy Alaikarivo eny Laniera Modifasina lalana tsara sotra ivato io ireo mponina eny Laniera izay nanatanteraka fivoriana androany iresana sy andinina izay tokony atao mikasika io tany kasain'ny fanjakana ho totofan'io tsy mifidy salantoana intsony efa saika miankidoha amin'ny zava-mahadomelina avokoa ny ankamaroany ny malagasy indrindra fa ny tanora lahy vavy amin'izao fotoana ny fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina izay mitaky fotoana maro raha ny fanazavana fanadihadiana
sy mba ny fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomelona toy ny sikara, ny toka, ny rongony fa indrindra ny roro avokoa amin'izao fotoana ny akamaroan'ny tanora lahy sy vavy ankehitriny. Tsy mifidy salatony intsony izany raha ny hita tonga mitsabo tena etsy amin'ny toeram-pitsaboana loterana Ambohibao manokana. Ny zava-mahadomelona tranainy daina zany rongony dia sigara toka dia le moderna roro efa betsaka mitsaboana an'izany eto na lahy na vavy na kely na lehibe dia efa feno na inona sokajina asany dia efa tena misy manerana ny Madagasikara tsaboana eto. Salatona tena manomboka amin'ny 12 taona dia efa misy 12 taona 15 taona hatramin'ny olona 90 taona. Ny salanisa zany raha izay dia amin'ny 70 taona eo. Manambady tsy manambady, mpianatra, mpiasa ao daholo. Mitaky fotoana maro miankina amin'ny fisehoan'ilay fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomelona na ny aretina teran'ny faharetan'ny fitsaboana sy ny saram-pitsaboana tokony aloha amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Faharetan'ny fitsaboana misy dingana 3, misy ny atao fampisarana sevrage amin'ny 10 andro tapabolana arakaraka ny fisehony, dia misy ny fanarenana réhabilitation 220 andro eo, dia aorianan'izay izy manaraka ny atao hoe aorianan'ny fitsaboana na post-cure mandritra ny 2 taona verina tisaka sabotsy. Ny sarany zany arakaraka ny fotoana hijanonany eo. Amin'ny ankapobeny ny olona tsaboinao dia tsy tokony ohatran'ny 9 isaky ny 3 herinandro mba hahafana manara-maso azy tsara zany. Tafiditra anatin'ny famaranana ny Jobily fa 70 taona ny tompom-pitsaboana loterana Ambohibao. Nisy androany lanonana fanokanana foto-drafitr'asa tahaka ny trano fanaovana ekografia, trano fiterana ary ny fahatongavan'ny radio numerika teo anivon'ity toeram-pitsaboana ity. Lanonana telo sosona no natao teny amin'ny École nationale supérieure de police teny Ivato androany. Voalohany amin'izany, ny lanonana fifamindram-pitantanana teo amin'ny Italeny ity sekoly ity. Ny faharoa, ny fivoahany andiany fa 520 amin'ireo promotion d'élèves commissaires de police sy ny andiany fa 420 amin'ny promotion d'élèves officiers de police izay navita fiofanana. Lanonana fahatelo farany izay natao tena toerana ny fitokanana trano vaovao izay natokana hanaovana ny laboratoire médico-légal. Dia izay ihany koa tompo klasy tompoko vavy no entina misy tao anatin'ny doka fohy vetivety. Ndahoary. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy. Kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao. Mandroatra be, mahavita lamba betsaka sady manitra. Pauline hanitra vaovao, floral sy exotique. Afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara, fitaratra, lovia ary carreau. Pauline vaovao be, floral, exotique, lavande, original. Loto ny olanao, Pauline nampiasaina. Fêtez Noël chez Batimax avec des offres qui illuminent vos projets. Du 9 décembre au 11 janvier, une réduction allant de 5 à 70%. Chez Batimax, Noël rime avec économie. Batimax, la qualité au meilleur prix. Why? Ohatran'le amin'ny film reny mihitsy. Tsy le chocolat any mamie? Tena lalatiako be. Jerena aty mety be amin'ny décoration aty. Hafa ihany no manomana fety miaraka amin'ny fianakavy. Ianao koa manomana Christmas mahafinaritra miaraka amin'ireo olontianao ao amin'ny Carrefour sy Jumbo Score. Tchatcho fety. Mirary fety sambatra. 25 millions d'ariary be zao ny mahazony voalohany amin'ny tombola ary mbola misy 49 bon d'achat mitetina 26 millions d'ariary. Tongava mandifa zao dia zao ato amin'ny Cosmos ary raha ianao ny ho multimillionnaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manoriny, mamoriny, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika.
afaka mamorona maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao midao falera Thelma miova o Yes. Zena kobaina flash Sara ben tsiro sady mampatanjaka wow sakoina kobaina flash mampatsiro sainy kobaina flash notovonan-tsoa misy vitamina 5 sy sira mineraly ny fosa iray 5 vita ionio vokatra vavao nutrisase Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+ Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Sujerin zavadrehetra miaraka amin'ny Canal+ sy Orange Money. Manomboka androany aloavy amin'ny alalan'ny Orange Money ny réabonnement Canal+ nao. Skafy ny application Orange Money, avy eo Canal+, efa azonao atao koa ny manao réabonnement automatique miaraka amin'ny mandeha ho azy. Tsindry fotsiny ny oui, avy eo validé. Tsy mila misahirana intsony e, nefa maimaimpoana ny tolotra mandeha ho azy. Sady bonus 10 000 ariary be zao no azonao amin'ny fidiranao voalohany a. Kaza tara azy fa manampetra ny tolotra. Ararao tiangana midira amin'ny application Orange Money. Orange, eo anilanao. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny plateforme Indri Connect izay novolavolan'ny initiative pour le développement, la restauration écologique et l'innovation na ny Indri izay nampiana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany sy ny tontolo iainana amin'ny fikirakirana totakevitra sy torolalana fanadihadiana mikasika izay hoetiny Hilary Nasolinaina. Misedra olona matetika amin'ny fikirakirana ireo antotakevitra ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana antony namolavolana izy ireo ny plateforme Indri Connect. Izy io zany efa nivolavolainay nandritran'izay herintaona mahery mihitsy ny taona akory ary satria nisy karazana hoe rencontré olana kely zany zay Indri moa zany centre d'expertise, mobilisation d'intelligence collective et plaidoyer dia tam'le nanao expertise zay nitady document erak'izao rehetrarehetra zao dia somary sahirana kely zany tamin'ny fitadiavana an'izay document zay dia teo no nitsiry ny hevitra hoe manina mora manangana bibliothèque en ligne mba ahafahan'ny olona zany toanay mahazo document facilement zany satria facile les fomba ikirakiraina ny Indri Connect. Maro ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana manerana ny nosy saingy marana ny fiara-miasa eo amin'ny samin'izy ireo noho ny elanelana nanorina ny sehatra alamino ao anatin'ity Indri Connect ity ihany koa araka izany izy ireo anamorana ny fifandraisana sy ny fifampizarana.
ina nangana le plateforme hoe alamino izay ivondronan'ny acteur eo amin'ny 520 isa eo zany dia ireo acteur ireo rehefa manao mobilisation d'intelligence collective zay dia misy any amin'ny faritra zareo fa tsy mifankafantatra any amin'ny faritra mitovy zany ohatra hoe faritra anankiray fa tsy mifankafantatra nefa misy fiandraisany zavatra ataon'zareo dia teo ihany koa ny tsiro hoe manina mora ampidirina amin'ny Indri Connect zay zavatra zay dia ireo anankiroa ireo zany no tanjonao anatin'ny Indri Connect hoe ici les collaborations entre acteurs dia tamin'ny voalohany ho an'le plateforme alamino ihany nanaovana anazy fa tonga sainy zay hoe amanina raha sokafana amin'ny olona rehetra amin'ny acteur rehetra izy io any dia sokafana tamin'ny olona rehetra sy ny acteur rehetra sy ny paysage rehetra ohatra ny hoe paysage marin paysage urbain ihany koa zany dia efa hisy document zany ao anatin'io hisy acteur zany asainay icollaborer ao anatin'io. Na mifantarina tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy Ambodovona ny fisokafan'ny Indri Connect ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny tontolo iainana. Malona ireo olana vokatry ny fiakarany maripana eto amintsika fa olana maharitra no ilaina ho ny teo anivon'ny Croix Rouge malagasy raha io aza ny fisian'ireo karazana fanampiana izay mandalo fotsiny ihany. Ny Croix Rouge malagasy izay nanao fanadihadiana manokana mikasika izany tao amin'ny distrikta n'Amboasary Atsimo. Kaiton Andriatsilavo. Misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainam-ponina manirana izao tontolo izao ny fiakarany maripana vokatry ny fiovan'ny toetrandro ary tsy afa-miala amin'izany Madagasikara. Raha ny atotanisa voaray, manodidina indray faingo 20 tapitrisa ireo olona marefo iaran'izany eo amin'ny asa fivelomany, ny fahasalamana, ny tsy fanjarian-tsakafo, ka ny atsimo-nosy avokoa ny 12 isanjaton'ireo any eto Madagasikara manokana. Mbola maro ny olana sidraina ho ny teo anivon'ny Croix Rouge malagasy, izay nanatanteraka fanadihadiana tao anatin'ny distrikta n'Amboasary Atsimo. Nandritra amin'ny fanadihadiana izany moa dia nisongadina ny hoe maro tokoa ny ataontsika hoe ny olana sedrainga mpiarabela amintsika na amin'ny lasan'ny fananan-kasy zany ny lafin'ny fambolena sy ny fiarina moa zany ary ny vohitra tamin'izany hoe inona ihany koa zany mety hoe asa irahana mba ahafana manatsara no avy. Ankoatra ireo fanampiana mandalo fotsiny ihany va olana maharitra no ilaina raha ny fanazavana. Ilaina ihany koa fanampin'izay ny fandrindrana ny asa tao ny fotony efa vonina amin'izany ireo mponina raha ny fanazavana trany. Mponina ny atsimo hoe raha malala moa fa matonany amatonany izy nahazo fanampiana io amin'ilay ataontsika le hoe aide d'urgence de court terme io ary tsy mora miasa ny fotony zay angamba ny azo lazaina anazy tsy mora koa nefa manova ny fomba fiainan'ny olona hatramin'izay fa kosa mijoro eto ny Croix Rouge miaraka amin'ireo mpiara-miantoka ny miaraka amin'ny PNGRC manampy hoe ahoana ny hijerena vahaolana maritra mba ahafana miroso amina fanohanana maharitra anefa no mitondra vokatsoa an'ireo mponina any atsimo ireo. Ny mponina dia vonona foana ary mampiseho fahavonona hiara hiasa izahay koa dia eo ihany koa hiara hiasa miaraka amin'ireo anampy azy ireo hiarina moa zany ao anatin'ilay izy ary andeha lavidavitra kokoa. Ivoaka tsy ho elo vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Croix Rouge tany Atsimo-Nosy io. Androany, nisy ny tafasidinika niaranana tamin'ny BNGRC sy ireo mpiara-miantoka aminy, hitadiavana vahaolana maharitra, indrindra amin'ireo fanampiana sy tolo-tanana omena ireo mponina any Atsimo-Nosy. Fa samy manana ny mampiavaka azy ny foko tsirairay avy eto Madagasikara, raha ny fomba mampanao manokana no resainy ankehitriny, mihavitsy ny malagasy manatanteraka ireny fomba mampanao ireny rehefa tonga ny fotoana tokony anatanterana izany fanadihadiana. Maro amin'ireo fomba mampanao malagasy no tsy tafiry intsony amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ireo fomba mampanao ireo izay samy manana ny mampiavaka azy, raha tsy ilaza zavatsy ny foko zavisoro. Raha hitokana trano ohatra, tsy maintsy misy ny fanasana ireo ray aman-dreny, tsy maintsy misy ny fanasana ireo mpanjaka, ka na aiza ny toerana misy azy, na lavitra na akaiky, dia tsy maintsy manasa azy ireo, ampisy lanja sy asina ilay trano. Ankoatr'izay, tsy maintsy misy ihany koa ny omby vonoina. Ary le fotoana amin'igny an'ilay omby dia tsy maintsy alohany amin'ny 12 amin'ilay masoandro miakatra. Misy manko le olo misaotra amin'io, zany hoe miresaka amin'izay ataontsika hoe razana. Dia gnanazy takiny io hoe aza midilany amin'ny 12 ora ny fanaovana an'izay zavatra zay. Vita zay dia tsy maintsy misy ny toka mazava ho azy sy izay titely entigny hagnamariagna an'ilay hamamiagna hiainagna an'ilay trano. Ankoatran'izay le ray aman-dreny sy le fombafomba matériel teo, misy kosa ny batrelaka zay niangaliany paquet de chaussette zay mpanakanto avy aminay igny moa zay miangala an'izay batrelaka zay koa zany mbola marika n'ilay kolosaina avy Atsimo Atsinanana. Ary avy eo ohatran'ny lanonana rehetrarehetra miara mifety
ny daholobe. Efa miavity no manatanteraka io fomba io ankehitriny no ireo antony maro samihafa, ny fivoarana, ny tsy fisina, ny fitadiavana, eo ihany koa ny hoe voararany ny antoko-pononina misy azy avy sy ny maro hafa. Isan'ny mampiavaka ny mamalagasy anefa izy ireny ary mampiavaka ny foko tsirairay avy ihany koa ka tsara raha voizina sy tohizana araka ny fanazavana. Le izy tsisy fantatra hoe zao ny tranga fa ny aiay no lasa manenjika avy eo dia iny no manahirana. Zavatra hafa mety manjonao dia mieritreritrana hoe noho ny tsy fahavitanan'le fomba ve mahatonga an'izao. Izay zany no mahatonga an'le hoe aleo atao mba tsy hananana aiay amin'ny ho avy io koa moa sodrano sodrano zava-mahery eo antsika malagasy fa tsy dia misy loatra aloha besaka ihany aneny hoe mahavita trano fa tsy mahavita tsy manao fomba fa atao ahoana fa miankina amin'ny tsirairay izay amin'ny fanomezany lanja n'ilay fomba mampanao. Eo koa moa tsy azo lavana fa misy koa ny mety hoe hoenti-manana fa io na hoe hoenti-manana aza tsy voatery mandany vola be anao fa matoa moa anao manao trano zany efa nisy voangona ihany anao zany atao programme ohatr'izay koa le izy fa raha tsy vitanao ara zay ny fanasanan'le ray aman-dreny tena zava-dehibe dia manao zay fomba zay kely indrindra eo. Jevina trany vondrom-poko monina ao amin'ny faritra morontsiraka atsimo atsinanan'i Madagasikara ny foko Zavisoro ao amin'ny distrika ny Farafangana no ahitana azy ireo betsaka. Iverina ho zanam-poko ny Antefasy ny Zavisoro sady mitovy faritra honenana amin'ny Antefasy ihany koa. Tsy ampy ireo fitaovana entina miady amin'ny fiparitahan'ny tsimikaretina VIH/SIDA eto Madagasikara, antony mampitombo ny tan'ny olona mitondra io tsimikaretina io eto amintsika amin'izao fotoana, ho ny teo anivo ny tetikasa Sikavy Nila Janefson. Ny tsy fampiany fitaovana entina anaovana fitiliana ny tsimikaretina VIH/SIDA no isan'ny mahatonga ny tan'ny olona mitondra izany mitombo be eto Madagasikara amin'izao fotoana. Isan'ireo manao ny soaviny amin'ny tokony hijerena akaiky ny momba izay tsy fampiany fitaovana izay ny tetikasa Sikavy. Raha natotany safarany, ny tombo ny tan'ny olona nitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA teto Madagasikara. Anisan'izay olana koavana zay raha atao hoe ny résultat hita dia ny mbola accès limité amin'ireo population ireo amin'ny resaka service de santé, zany hoe tafiditra ao anatin'izany ny moyen de prévention, ny fimailo tafiditra ao anatin'izany ny fitaovana fitsondromana izay tena mbola olana koavana be eto amin'ny eto firenena hoe mampirisika ny olona mampiasa zava-mahadomela tokoa ve fanomezana azy ireo fitaovana fitsondromana sa miaro amin'ny VIH, izay ny atao hoe fitaovana izay ny atao hoe amin'ny fiarovana. Ary eo ihany koa amin'ny alalan'ny fitiliana satria ny fitiliana irery ihany no ahafahana malala hoe mitondra ny tsimikaretina ny olona anankiray na tsy mitondra kanefa dia anisan'izany eo olana goavana foana mipetraka ny tsy fisian'ny fitaovana anaovana izay fitiliana izay. Mazava ho azy fa na eo ary zany ny service rehefa tsisy fitaovana dia namany toy ny tsy misy ihany. Izay nanaovan'izy ireo antsoavo hoe asivo ataovy disponible le re service ataovy disponible re izay atao hoe intrant rehetrarehetra na intrant de prévention na intrant de dépistage izay. Manomboka any amin'ny fiarovana sy ny fahalalana ny statut sérologique ny olona iray ary ny fanaraha-maso ireo efa marary amin'ny ady amin'ny tsimikaretina VIH/SIDA. Ireo no fepetra mila ranona saingy mbola misidra olana izany amin'izao fotoana. Vina isana napetraky ny SIDA ny hanadiovana tanteraka ny tsimikaretina VIH/SIDA hatramin'ny taona 2022 saingy raha ny politika napetraka teto Madagasikara mbola sarotra hatreto ny hanatrarana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Korea Atsimo naongana ireo solombavambahoaka androany filoha Koreana Atsimo Yoon Suk Yeol. Solombavambahoaka manodidina ny 700 no nandaja-bato amin'ny fanonganana ity filoha Koreana Atsimo ity ka ny 520 no fantatra fa nitsipaka izany raha 3 kosa no tsy naneho hevitra. Ity filoham-panjakana ity izay nahato amin'ny asany amin'izao fotoana eo ampiandrasana ny fankatoava ny fitsarana misana ny lalam-pandrenana io fanapa-kevitra noraisy ny parlemanty io. Araka izany ny praiminisitra ao an-toerana mitantana vonjimaika ny firenena Koreana Atsimo amin'izao fotoana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko.
vaolinna vaovao be vaolinna nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinna ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.